Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Odio, ao ihany ve nareo? De faly miona amintsika tsiraray avy. Mba ho fiainantsika tokoa ane Kristy e. Omalitsika de nianatra fahendrena tamin'ny menarana. Fa ankehitriny kosa tsika de mianatra indray famorampo fahalemem-panahy amin'ny voromailala. Iraka manahaka ny voromailala itsika. Araka ny baikon'i Jesosy hoe mora tahaka ny voromailala. Mateo 10:9. Ny iraky ny tompo zany de olona manana fahamoram-panahy. Zavaboarin'Andriamanitra ihany koa ny voromailala ary misintona fampianarana avy aminy isika. Maneho fandriampahalemana, maneho fiadanana ny voromailala. Tia miara-monina amin'ny olombelona izy ary mora tamana amin'ny toerana anankiray. Ny voromailala de tsy masika tahaka ny menarana, ka na de tena manakaiky anao aza izy, tia manakaiky ny olombelona izy, fa saingy tsy azo sambotsamborina fahatany. Vorona tena mora tia miara-monina aman'olona izy, saingy tsy bado fa mitandrina ary mailo tsara amin'ny manodidina azy. Ka toy zany koa itsika zay iraky ny tompo, manao zay iavanana amin'ny olona rehetra itsika. Malemy fanahy isika. Sakaizan'ny mpanota tahaka ny Jesosy isika. Kanefa tsy miara manota aminy, tsy miombonota amin'ny sasany. Tandre moary so de lanin'ny ambodia ianao, lay tahaka ny voromailala io. Maiza mifandray amin'ny sokajin'olona rehetra, fa aza miombonota amin'ny sasany. Tehirizo madio ny tenanao. Andeha antsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesosy, ampianaro zahay mba ho tiany olombelona mpanota tahaka anao, kanefa ataovy mankahala fahotana ihany koa. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.